Vatsy mpitahina ho anao, vatsy mpitahina ho anao anio. Raisitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Korinthiana voalohany toko 10 ny andininy 17. Amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy misy fakapanana azo anareo afa-tsy izay zakan'olombelona, nefa matoky Andriamanitra ka tsy amela anareo halay-panahy mihoatra noho izay zakanareo. Momba ny fakapanahy dia asiana lalana ahafahanareo mba azakanareo izany. Amen. Ry havana, miresaka fakapanahy tsika androany. Ngamba ianao lasa saina ary miombina hevitra amiko hoe tenenina tokoa zany hoe mandresy ny fakapanahy zany ka moramora. Rehefa tena miatra amin'ny tena zany dia sarotra ny mandresy an'izany satria olombelona ihany izao sy ianao. Rehefa latsaka anaty fakapanahy ny olona anankiray dia miditra Satana manoro hevitra azy. Miditra Satana mandetika an'izany fakapanahy zany. Dia hoy izy hoe tsy maninona io e, tsy maninona zany. Izay indray mandeha monjy iny ve? Tsisy afantatra an'io e. Na koa hoe angamo ianao nanao ratsy olona, feo mandambilambo anatin'ny sain'ny olona zany mba tsy hampanganin'olona ny tena eo anatrehan'ny fakapanahy izay nahalava azy. Fantatsika tsara nefa fa na iza manao izay zavatra norarana, na ny tsy tokony natao dia meloka izy eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'ny olona. Noho izany ry havako dia izao, aoka tsy ziroziry isika fa mandalo izao fiainan'izao sy ny filàna. Fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay ka dia mitodia amin'Andriamanitra ianao. Mibeba, miala, mifaratsiana ary miverena ny fitiavana voalohany dia manaova ny sitrapon'Andriamanitra. Andriamanitra dia vonona ny hanafaka sy hanadio anao hatrany amin'ity andro androany ity. Amen. Vavakitsika. Ry Rainay masina indrindra Jehovah tompony maro, mahafantatra tsara ny fiainanay ianao ary mianja-anja tsisy takony eo anatrehanao, na dia izay afeninay amin'ny kely indrindra ary. Na dia te-hanao ny tsara ary izay dia fantatrao fa matetika resaka latsaka anatin'ny fakapanahy sy ny fahalemena samihafa. Kanefa mino izay ankehitriny Andriamanitra fa matoa nomenao maraina vaovao izahay, dia mba hahafahanao miala nenina aminay, hahafahanao mampaharitra ny famindraponao aminay, ka andraisanay ny teninao hoe Andriamanitra ninitsy nijery ny androny tsy fahalalana, fa ankehitriny izy mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo izao mba hibebaka. Ka na iza n'iza no mandresy miray fo amin'izao vavaka izao ankehitriny Andriamanitra, dia mamela azy ianao, mamindra fo aminy ianao fa olona meloka tokoa izy. Mamindra fo fa tena mpanoty izahay, tena latsaka tao anatin'ny fakapanahy izay ka voafafa teo aminao izay mety famarinana kely teo aminay. Raisanay ampinoana ho herim-pihavozana ka handresenay ny fakapanahy manomboka an'io ny teninao manao hoe farany zanaka no hanafaka dia ho afaka tokoa ianareo. Misaotra Jesosy, misaotra fa olona afaka izahay. Haleluia. Amen.